andrasana indray araka izany ny raharaha fikonokononana fa nisorana amin'ny toerany filohan'ny antenimera-pirenena iny samy ary izay indray zany sika rehetrarehetra manomboka eto fa mbola izay tontolo ny politika izay hatrany dia nitondra ny heviny ny mpanao politika Cyril Rasambozafy manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ahafahana mandany fifandirana eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka ary ahafahana mahita fifanarahana iraisan'izy ireo ilaina ny fametrahana rafitra mpanelanelana ndeo jerentsika ny fanazavana taorina ireo ataoko hoe fanonganana sy fanonganana fa fandatsaham-bato natao amin'ny député indromy ataona ny anankiray mahakasika ny filoham-pirenena ny faharoa mahakasika ny premier ministre na ny gouvernement zay samby zoana nan'zareo feno araky ny constitution ny zavatra azo resahana zao ny pacte de responsabilité zay kendrena de stabilité zay kendrena ahitana vahaolana tokony tsy mipetraka amin'ny soroky ny anankiray amin'ireo na ho amin'ny député fotsiny na ho an'ny filoham-pirenena fa tokony mijery organe anankiray izay ekeny malagasy fa misy olom-baovao misy rivo-baovao afaka ampifanatona an'ireo ka amaha amin'ny fomba fijery mahitsy tsy mitanila na ho an'ny exécutif na ho an'ny législatif na ho an'ny institution hafa koa sahala amin'ny HCC satria raha ny zava-nisy tamin'ny firenena dia misy ny fikasan'ny député mitory ny HCC rehefa avy nandatsabato izy mikasika ny filoham-pirenena eo amin'ny fatokisana tsy fatokisana azy intsony tahaka izay koa ny gouvernement manoloana ireo zavatra ireo dia tokony misy organe anankiray zany mamelanelana ny institution rehetra ametahana ny pacte tadiavinao atao tamin'ny pacte io moa zahay dia mieritreritra fa tokony hitondra makany amin'ny convention de stabilité na hoe convention de paix zany hoe tsy isy tsony ny fieritreretana hoe isy place zaraina na tsy isy place zaraina fa alamino aloha rehefa afaka mifanaraka apetraka amin'izay ny zavatra rehetra fa raha tsy mbola mifanaraka fa mbola anatin'izao safotofoto zao ny fampiresahana dia tsy maintsy isy foana ady varotra mety tsy hifanarana ka dia hijaly foana ny vahoaka satria ny vahoaka foana no eto tany ny enta-mavesatry ny tsy fanarahan'ny mpanao politika na ny tsy fanarahan'ny mpitondra